efa nisy fotoana ve ianao nanao soa olona de rehefa tafita izy de adininy ianao lazainy fanonyherinrerina tonga anazy eo amin'ny toerana io. Ianao ve le karazan'olona efa namoaka vava hoe tena aleo tsy manao soa olona tsony fa itsipahana ny olona fotsiny? Tena fahombiazana maritra ve ianao ho anao ty afatra androany ty? Tsara ty androany ty. Marobe ny olona mahita ny tranonao rehefa ilainy ianao. Rehefa vita ny ilainy ianao de adininy ianao. Ny sasany aza moa manaratsy anao mihitsy. Eny tsara, ny jamba anankiray rehefa sitrany, zany hoe rehefa mahiratra amin'izay ny masony, de inona kay ny zavatra avotsitra ny voalohany? Averika any le fanontaniana. Ny jamba ray rehefa sitrany, zany hoe rehefa mahiratra amin'izay ny masony, de inona kay ny zavatra ariny voalohany? Ny zavatra ariny voalohany de ny tehiny. Ny tehiny. Rehefa mahita ny tsaratsara kokoa izy, ny metimety kokoa, ny rentable kokoa, sponsor matanjatanjaka kokoa, de ariny ianao. Zany ny atao hoe olona ingrat, olona mitody damosina amin'ny olona nanao soa azy. Anisan'ny mahatonga ny firenentsika toy izao de feno ingrat eto amin'ity fireneny ity. Tsy elainao tsony le tehana satria ianao mahiratra, tsy maninona atao inona tsony tokoa moa tehana, fa ny fanontaniana mipetraka de ny hoe efa nisaotra ve ianao? Noho izany mahalala mankasitraka, manana gratitude amin'ireo olona namafy soa taminao. Tsy diso ianao raha miala, fa diso ianao raha tsy reconnaissant amin'ny olona rehetra nanao soa taminao, ireo olona rehetra nahatoy izao anao. Ampanetretena no hitantarako aminao hoe za de olona reconnaissant amin'ny olona rehetra namafy tamiko, ireo patron rehetra tamin'izany asa, ireo supérieur ako rehetra tamin'izany salarié, de tena isaorako mitafitafy foana. Tsy hoe za mahomby noho zareo na tafita noho zareo de tsy raharaiko tsony zareo. Tsia, zareo nahatoy izao anahy, na ny zavatra mahafinaritra nataony tamiko io, na ny zavatra tsy mahafinaritra, ny combinaison nataondry zareo no nahatoy izao ahy. Maro ny mpanabe sy mpampianatra taloha miona amiko tamiko eny an-dalana, tsy maintsy mitady valopy satria za reconnaissant amin'ny zareo. Amin'izao fotoana izao mpandrara tsy tonga ho azy amin'izao toerako izao nisy olona niara-niasa tamiko, zany rehetrarehetra zany nahatonga anahy teto amin'ity toerana ity. Na ny olona mbola miara-miasa amiko zany, na ny olona efa lasa, afaka antaninao ry zareo andy fa za de olona feno gratitude amin'ireny olona ireny. Todika aminao androany, aza ingrat. Rehefa ingrat ianao de hiantso ingrat be de be manodidina anao. Ny olona ingrat de hiatire olona ingrat. Ny fiainan'ny olona mahomby tompoko de fiainana misaotra. Fiainan'ny olona mahomby de fiainan'ny olona manome voninahitra ny manodidina azy. Tena fahombiazana maritra ve ianao manana gratitude? Tena fahombiazana maritra ve ianao manaova reconnaissant? Tena fahombiazana maritra ve ianao tsarovy ny soa nataon'ny olona taminao, hatramin'ny kely indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra. Miantso anao reconnaissant amin'ny alalan'ity vidéo ty. Tsara ty androany ty.